Ankalazay isaky ny fadimy volana jona kosa ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana fanatry findrindra tamin'izay ilay etsika mikarakaraina tetsy amin'ny tokotany ny Garasora. Raha toa ka mbola tsy vonona ny sary mahakasika izay fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izay, lafomba vaoafa tanteraka kosa indray tafiditra ao anatin'ilay fankalazana amin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana trano, ny karakara hady-hevitra narahana famelabelarana, ny fikambanana ANAID, ny fiarovana ny toetrandro na ihany koa ny fiovaovan'izay toetrandro izay mahazo vahana izy eto amintsika no isan'ny laharam-pameana nodiniana tao anatin'ny etsika iray ity. Miray feo andao iara-iady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay fototra ny fiakaran'ny ranomasina. Io no lohahevitry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay nomariana androany. Ho antsika eto Madagasikara moa zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana dia ny antso natao zany no nampiavaka azy satria raha fiarovana ady amin'ny doro tanety ady amin'ny fanombanan'ny ala no matetika voalaza hatramin'izay dia tamin'ity zany dia le hoe ny tena nivoizina dia ny ady amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny fiovaovan'ny toetrandro satria raha tsika malala fa na ny doro tanety na ny fanombanan'ny ala na ny famoahana an'ireny gazy isan-karazany ireny amin'ny masinina sy ny fitaovana entana fiainana andavanandro dia ny vokatra izay dia ny famoahana entina carbone sy entina isan-karazany maro samihafa eny amin'ny habakabaka dia izay manimba ny couche d'ozone. Izay zavatra izay zany no mampiakatra ny température eo amin'ny 2 degré isan-taona eo zany ny fiakaran'ny température sur le plan mondial. Nanome voninahitra ity lanonana ity ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay nanamafy hatrany fa tokony hatsahatra ny fandranana andramena. Hidrologia hoe tsy maniry fotsiny fa zavatra nampahalolin'Andriamanitra eo izy io misy antony na dia ao ny exploitation izy io fitadiavana tombotsoa mba aoka anao azy amin'ny fomba rary. Fa ny sasany lafa feno no ohatran'inona ny posiny dia mbola hanapaka ihany no androany ary efa miteny fanjakana hoe ajanono amin'izay fa tsy mety io mbola tsy feno ny posina iavarana fa ny posina kiavy ihany ny feno dia mbola mitohy ka izany zavatra rehetra zany tsy hoe kena intsony hoy izahay hoe raha iaina tsisika no manimba ny tontolo iainana dia sahala mamono olona tsy vita ny famonoana aram-bona ihany fa famonoana ara-batana koa. Etika maro moa no entina namariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izay hitohy hatramin'ny rahampitso. Misy ny fampiratiana samihafa, ny fanaitanana sy ny lobarian-dasy ary ny fifaninanana, ny fampisehoana manodidina ny resaka tontolo iainana izay tanterahana eto amin'ny